zay izy amin'ny lalàna hiditra indray tsika amin'ny salamo ny mpaminany tsy ataotsika fa amin'ny manaraka izy ataotsika maka ohatra ray fotsiny tsika fa be deaibe izy feno daholo izy rehetra tsisy afa-tsy zay Jesoa maty teo amin'ny Hazofijaliana dia nitsangana tamin'ny andro fahatelo zay daholo izy rehetra eo ny salamo salamo faharoa amby roapolo ny tiako zaraina aminareo milay ty salamo ty vao manomboka aloha ny tonga ny andiny voalohany dia fa haitsika tsara Andriamanitra nahoanany dia nafoy ahy ianao ao satria io ny tenen'i Jesoa Kristy teo amin'ny Hazofijaliana Andriamanitra nahoanany dia mafoy ahy ianao io salamo io ohatr'izao fizarana io ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy tena miresaka ny fijaliana ara-panahy zay nahazo an'i Jesoa Kristy teo amin'ny Hazofijaliana fijaliana ara-panahy ny andiny fahaenina ka hatramin'ny 12 dia fijaliana ara-tsaina tsika zany tsy hijeriny zavatra ny ainan'ny mpanao salamo tsika koa tsy hanatsoaka lesonao atsika jereny Jesoa maty eo amin'ny Hazofijaliana fotsiny ataotsika zao manoro anareo ohatr'izao fandehany ohatr'izao mipatiny dia isaka mamaky baiboly dia zay ihany jerena azo ianao mijerena fa mahakivy zany hovay le fijery andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy fijaliany Jesoa Kristy ara-panahy teo amin'ny Hazofijaliana andiny fahaenina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ny fijaliana ara-tsaina teo amin'ny Hazofijaliana ary andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo ny fijaliana ara-batana tena nijaly daholo zany vatana saina fanahy fa tantarain'ny salamo zany nefa Jesoa Kristy mbola tsy teraka mbola tsy tonga ny andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny faharaiky amby telopolo dia inona vokatra zay fijaliany Jesoa Kristy eo amin'ny Hazofijaliana zay lasa arytsika angakaingana kely tsika manjary lasa amby 12 mahery vao mirava dia kambe nareo amin'ny heriny meko anareo aingana be aloha fa efa nataontsika tamin'ny heritaona ohatr'izao ny fijaliany Jesoa Kristy impito ny teny izy teo amin'ny Hazofijaliana tadidinareo ve izy amahay tsy voateriteto ianao na tadidy izao fa efa ahitany amin'ny sekoly alahy zany inona ny teny voalohany teo raika eo mamelany elo ny fatsifatany zay ataony faharoa anio ny eo milasaiko aminao marina dia marina tokoa anio ny eo nanao amiko ane paradisy fahatelo raha vehivavy indro ny zanakao dia ozy hoe indro ny reninao dia faefatra le ivony zany satria fito le izy dia telo ambony telo ambany dia Andriamanitra nahoanany dia mafoy ahy ianao dia ny fahaenina fadimy tetelestai vita fahaenina mangetaeta fa fito farany iny kosa mba hitsika mitovy amity raika eo an-tananao no apetrako ny fanahiko zay reo ny tenin'ny fito zay nataon'i Jesoa Kristy teo amin'ny Hazofijaliana dia ny eo ampovoany nivony dia ty sy ty mitovy ty sy ty mitovy ty sy ty mitovy kiasy malizy fa tsy omby dia tsy nataoko an'izay ndao ary tsika hijery fijaliana ara-panahiny inona zavatra nitranga kanefa masiny ianao ry mipetraka eo amin'ny fiderany Israely inona ny dikan'io io ny antony nahafozan'Andriamanitra azy nanontany izy andiny voalohany Andriamanitra nahoanany dia mafoy ahy ianao valiny satria Andriamanitra masina tsy mijery fahotana tsy manjery fahotana ny tompo kanefa mifahotanao ny netiny teo amin'ny Hazofijaliana mifahotako ny netiny teo jereo ny ianao ny mbola tsy teraka tamin'izany ahoana ny inonao an'izany nefa lazainao fa tsy inonao le tamin'ny tsy mbola ary ny fanorenana an'izao tontolo izao fa zany ny Andriamanitrantsika tsy voafehan'ny fotoana ny Andriamanitrantsika fa mifahotako mifahotanao ny netiny teo amin'ny Hazofijaliana dia le Andriamanitra masina tsy majery fahotana zay ny lazaina amin'ny Korintiana faharoa toko 5 faraiky amby roapolo hoe izay tsy nahalala ota tefa nataony ota Jesoa Kristy le masina tsy mahalala ota niaraka tamin'Andriamanitra foana fa tamin'izy maty teo amin'ny Hazofijaliana dia lasa ota dia tsy mijery azy lay masina lay mipetraka eo amin'ny fideran'ny Israely nahafoy azy izay tsy nahalala ota dia nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy dia lasa marintsika ao amin'ny Kristy nefa tsika tsy nanao ninina mijery an'ilay
maty teo amin'ny hazo fijaliana fotsiny nataontsika dia lasa mariny-tsika. Milay zany milay ho azy zany. Tesaloniana faharotoko voalohany 2:7 tia kosa ny miandry no le fahamasinan'Andriamanitra dia tia ny miandry antsika, miandry ny olona rehetra zay tsy mino an Jesoa Kristy. Naratsianao iny hoe misy amporinina ataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana oye mbola tsy maty alarabainina dia mbola falia aloha fa raha tsy mino an Jesoa Kristy ianao dia tia miandry anao. Ireny olo reny ny ara-fahamaliana marina dia inona? Fahaverezana mandrakizay lavitry ny fanatrehan'ny tompo sy ny voninahitry ny heriny, zay mahazo ny tsipina. Lavitry ny fanatrehan'ny tompo any vao iantso hoe Andriamanitra ao nahoana mafoy ainao. Ny olona ao anaty fahotana rehetra dia tsy atrehan'Andriamanitra, ary lavitry ny voninahitry ny heriny. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Azonareo amin'izay le voninahitra avy amin'Andriamanitra. Fa itsika efa niara-nio Jesoa Kristy, efa niara-nio Jesoa Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, dia izay mahatonga antsika tsy ara-nio intsony, satria tsika ao amin'ny Kristy. Zay ny antony inonan'ny Kristy e. Fijaliana ara-tsaina 5:9-7. Izaho dia olitra fa tsy olona, io le efa niresantsika teo a. Izaho dia kankana fa tsy olona, fandatsan'ny olona sy fanevatevam-bahoaka. Io zany tena farany tsy zakan'le zaha mihitsy io. Raha voaratsiana sy tevatevaina zany, za tena tsy mahazaka an'izany mihitsy ny zako aloha e. Tsy haiko nareo raha mahazaka. Dia ozy zay rehetra mahita dia manaraby manondromolotra izy sady mifikify-do hoe efa niankina tamin'ny tompo izy ka aoka izy hamonjy azy. Eny aoka izy hahafaka azy satria nankasitraka azy izy. Tadidinareo teny io, tadidinareo. Fandatsan'ny olona sy fanevatevam-bahoaka dia io le fandatsana. Efa niankina tamin'ny tompo izy dia aoka izy hamonjy azy. Eny aoka izy hanafaka azy satria mankasitraka azy izy. Fa exactement io mihitsy ny tantarainy Matthieu 7:20 ka 7:7. Raha tsy mahamaky baiboly ianao tsy mahita an'izany e. Raha tsy mifanamasina mitarika anao ahita an'izany, tsy mahita an'izany ianao fa tsy takatra ny sainao zany e. Ny hitanao dia anganongano fotsiny io baiboly io e. Fa mihoatra lavitra noho izany io. Ary naneso azy toy izany koa ny lehibe mpisorona mba mimpanora-dalàna sy ny lolona ka nyteny hoe novonjeny ny sasa fa ny tenany dia tsy hay nivonjena. Mpanjakan'Israely izy, aoka hidina hiala amin'ny hazo fijaliana izy ankehitriny dia izo azy zahay. Eo amin'izay natoken'Andriamanitra izy, aoka izy hamonjy azy ankehitriny raha kasitrahany satria ho izy zanak'Andriamanitra. Fa tsy fantatry zareo fa tia io teneniny io. Wow! Milay ho ahy io baiboly io. Milay ho ahy io. Fijaliana ara-batana zao 14:21. Maina tahaka ny tamin'ny mangavakivaky ny heriko ary miraikitra amin'ny lanilaniko ny lelako. Tena miraikitra tokoa ny lelako a. Tsara tsy eo amin'ny hazo fijaliana akory. Ravy ane za maty eo amin'ny hazo fijaliana zany, efa nanandrana. Fa nidikany hoe miraikitra eo amin'ny lanilaniko ny lela dia inona dikan'izany? Fa io mihitsy le tanterahany Jaolina 7:20 tao aorian'izany dia fantatry Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra mba hatanteraka ny soratra masina. Dia hoy izy miraikitra amin'ny lanilaniko ny lelako. Wow! Lay hoa io. Zany efa fantatr'Andriamanitra efa taloha nandroenana an'izao tontolo izao. Dia niteneny tamin'ny alalan'i Davida atao amin'ny Salamo 2:20 dia tanteraka rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesoa Kristy. Iza ny olona intelligent tena mahavita manao scénario ohatran'izany. Fa mitangorona amiko ny amboa, manembotra ny andehan'olon-dratsy, manindrona ny tongotro amatanako izy. Wow! Zany ve nitranga? Manindrona ny tongotro amatanako izy, mizara ny fitafiako ho azy izy, anaovany atsapaka ny akanjoko. Matthieu 7:20 ary rehefa nomboany tamin'ny hazo fijaliana izy
ina dika nomboana fatsiana ny tongotra sy ny tanana tsy zany ary rehefa nomboany tamin'ny hazo fijaliana izy dia nataony atsapaka fizarany fitafiana wow firtaona nanoratana an'ireo davida taty amin'ny 1050 tity année 30 arivo-taona ny elanelan'ireo efa voasoratra satria tsy arivo-taona fotsiny tao an-tsain'Andriamanitra zany fa fony fahagola mbola tsy aro ny fanorenana zao tontolo zao dia nateraka ho fato antsika Jesoa Kristy. Iza ny namono an Jesoa Kristy? Ny Romanina? Miaramila Romanina aloha ny namono azy. Sa ny Jiosy? Ny ino moa mpanoradalàna sy mpisorona be sy ny lohandoha mpisorona no nanao nitetika hamonona anazy. Hoe reny anisan'ny nahafaty azy. Io nitangorona eo amiko ny ambo zany biby maloto zany amin'ny Jiosy gentlis zany ny Romanina. Io tangorona amiko ny ambo. Ny andian'olon-dratsy io le fiteny ao anaty baiboly raha mamakinareo le hoe olom-pona fa matetika Jiosy ny resahany amin'io any hoe lazainy eo mihitsy zany hoe ny Romanina sy ny Jiosy ny olom-pona ny mpanoradalàna mpisorona be reny zany olom-pona reny eo anatrehany reny nanindrona ny tongotra sy ny tanany fa misy ngeza be resahany ty Salamo 4:20 ty maina tahaka ny tamin'ny manga vakivaky ny heriko miraikitra amin'ny lanilaniko ny lelako ary eo amin'ny vovoka ny fahafatesana ny nametrahanao raha io ny vakitsika dia iza zany no namono an Jesoa Kristy teo amin'ny Hazofijaliana? Vavaka io Andriamanitra mihitsy ny nanolotra an Jesoa Kristy ho faty teo amin'ny Hazofijaliana. Zay ihany ny lalana zahoantsika famonjena. Romanina 9:2 koa dia miteny izany tsara. Tsika rehefa te azo ny zavatra rehetra tsika maimaim-pona fa tsy azontsika andika an'ity izay tsy niaro ny zanany lafa nanolotra azy hamonjy antsika rehetra nanolotra azy tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-pona koa fa ny zavatra rehetra amen. Tena omeny zany zanany ara nomeny anao ka zay hamonjy anao io dia tsy ho vitany zany matoa mbola tsy omeny anao izy dia manana amilay kokoa no eritreretinao io izy fa vitany zany satria ny zanany ara nafony ho anao navelany ho faty natolo ny faty teo amin'ny Hazofijaliana hamonjy anao. Ianao fahavalo nanomezany zanany dia ianao zanaka tsy omeny zay tsara indrindra. Isaia 3:10 nefa sitraky ny tompony anoritory sy ampagiry firy azy. Sitraka Andriamanitra mihitsy zany. Rehefa nanolotra ny tena ny fanatim-panorenana izy dia ahita taranaka ary maro andro ary ho tanterahany eo an-tanany ny sitrapon'ny tompo. Eo an-tanany no tanterahana ny sitrapony. Tena sitrapon'Andriamanitra ny hafaty an'i Jesoa Kristy teo amin'ny Hazofijaliana satria nateraka ho faty nateraka ho faty ho anao teo amin'ny Hazofijaliana Jesoa Kristy. Baiboly rehetra miteny izany avokoa. Io zao Salamo Isaia Salamo 4:20 lalàna tary amin'ny Genesis teny izany daholo. Dia nitoyany fa tsy maty izy dia mijanona eo fa nitsangana amin'ny maty izy. Ny 9:20 afao amin'ny vavan'ny liona sy ny tandroko ny ombomanga dia namaly ianao. Teny kely tsitanao io. Mahafinaritra amin'ny baiboly protestant fanotsiana fahenina ataony midina andala loatra zao le eny na amin'ny baibolinareo koa raha ohatra ka baiboly taratasy midina ohatr'izao izy
tena maly ahy ianao, afaka izy, afaka tamin'ny vavalioana, afaka mitadiky nombomangy izy, afaka tamin'ny fahafatesana izy. Zay ny dikan'io, tsangana tamin'ny maty Jesoa Kristy. Ohatr'izao izy amin'ny baibolinareo, afao amin'ny vavalioana ary valio afaka mitandriky nombomanga, dia zay tapitra eo. Fa misy tsaiko un kely na deux kely na trois kely ery a, dia ry ambany ianareo zay vao mahita hoe teo mitandriky nombomanga dia mivalianao a. Fa ity le hoe tena maly ahy ianao, io tena important be satria io maneho hoe tsy nijanona maty, tsy razam-bazaha ny Jesotsika fa Andriamanitra velona, tsangana tamin'ny maty, naharesin'ny fahafatesana. Zay izy. Vokatry ny fijaliana dia inona 22-31, itory ny anarakinao amin'ny rahalahiko aho eo avoan'ny fiangonana no hiderako anao. Lasa izy no toriana, lasa izy no derain'ny fiangonana. Io ny Hebreo 2 ny rahalahiko, Hebreo 2:10 sy 12. Fa Andriamanitra ny antony nanaovana ny zavatra rehetra sady nahariana ny zavatra rehetra rehefa nitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitry Jesoa Kristy, dia tandrify azy ny tondra ny tompon'ny famonjena azy ireo ho amin'ny fahataterahana amin'ny alalan'ny fahoriana. Fa iray ihany ny avian'izy roa, na izay manamasina na izay amasinina koa. Ay, tapitra. Dio. Andriamanitra nanaovana ny zavatra rehetra, dia mitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra. Hitanareo le izy na omena olona, lasa zanak'Andriamanitra ireo olona ireo ao amin'ny Kristy, hiara-manjaka aminy, hiaraka mana-voninahitra aminy. Rahalahy. Dia lasa rahalahy daholo satria samy zanak'Andriamanitra. Andiny 220 Salamo ray ity a. Ihinana ny mpandevitra ka ho voky hiderany tompo reo zay nitady azy ho velona mandrakizay any amin'ny fonareo. Atsiarin'ny tompo ny any amin'ny faran'ny tany rehetra ka hiverina aminy, hiakohaka eo anatrehany ny fokon'ny firenen-tsamihafa, fa ny tompo ny fanjakana manapaka ny firenen-tsamihafa izy. Sany tena zavatra lazain'ny baiboly. Ny ilanan'ny jiosy a amoaka ny Jesoa Kristy fotsiny, fa ny famonjena ho an'ny olona rehetra hatrany amin'ny faran'ny tany. Ny firenen-tsamihafa dia hikohaka eo anatrehany. Vokatry ny nahafatesan'i Jesoa Kristy teo amin'ny Hazofijaliana. Tsy mijanona ho an'ny jiosy tsony, tsy antsony ny resaka, fa firenena rehetra. Apokalipsy 5:7. Ny hira tinokira vaovao izy hoe ianao no mendrika ny ray boky sy amanotombo-kasehany, satria voavono ianao ary ny ranao no nanavotana olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra, ny samy hafa fiteny, ny olona ary ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra. Mifandray daholo baiboly rehetrarehetra io, ilay io. Filipiana 2:2 sy 11. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambany tany, sy any ankelin'ny lehilahy rehetra, fa Jesoa Kristy ny tompo. Voninahitr'Andriamanitra ray. Iaiky daholo. Ary reny le miseho behivavy reny mbola iaiky ny ray androany. Raha tsy mibebaka izy alohan'ny hafatesany any, dia izy tsy maintsy iaiky ihany. Fa amin'ny tahotra sy henatra fitomanina sy fikotroanify. Ay vele zay lary Jesosy zay lahy ihany ny tompo. Nanina ry atsona ny ankelilahy teny ambony tany, trop tard. Atsika efa miderana azy hoe anao ny voninahitra Jesosy eo. Dia rehefa tonga any tsika mbola miteny hoe anao ny voninahitra Jesosy tompo. 30-31 Salamo 2:20 ty a. Izy taranaka nompo azy. Mahafinaritra. Izy taranaka nompo azy ary ny tompo dia holazaina mitaranaka ho azy. Isy ho avy ka hanambara ny fahamarinana amin'ny olona izay mbola ateraka, fa izy nanao an'izany. Dia jereo fa 30, 40, 50, 100, 200, 1000, 1500, 1900, 2000, 2001, 2010, 2020, 2021, 2022, dia lazainao foana amin'ny taranaka rehetra Jesoa Kristy. Na mbola ateraka ary dia mbola ambara ihany zany. Ka tsy zany mihitsy hoe zava-mitranga efa lazain'ny Salamo zany. Tsisy afa-tsy izay ny valon'ny zavatra ambara amin'ny baiboly. Jesoa Kristy maty eo amin'ny Hazofijaliana. Satria efa tao am-pon'ny ray sy ny zanaka mihitsy io, hatry ny talohany nahariana an'izao tontolo izao. Efa tao am-pony io, dia tsy maintsy tanteraka io. Dia teneniny oviana.
io fahafatesan'i Jesoa Kristy teo amin'ny Hazofijaliana io efa atao am-pony izy mianaka izy telo mianaka mihitsy moa zany hatry ny talohan'ny narina zao tontolo zao